Tsapako ny alaibeany ny fitiavanareo ary fantatro ihany koa fa tsapanareo ny fitiavako ny tanindrazana. Malagasy maro anisa vonina ny tenako an'olo tena indray ho any tanindrazako ary ilatsaka ho fidina ho filohan'ny repoblika ary ho filohan'ny Madagasikara rehetra ho filohan'ny malagasy tsy vaky volo. Vonitsika ianareo pare za décidé. Nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy Andriamatoa Andrajoelina fa ho isan'ireo kandida ilatsako fidina amin'ity 13 ity. Efa amin'izao farafanaterana dossier zao no tonga teny amin'ny HCC nisy olo-tenan'Andriamatoa Andrajoelina anatitra antonta taratasy filatsako fidina Andriamatoa Andrajoelina. Tsy iza izany fa Mikael Solofoniaina. Manomboka hatreto dia misoratra ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara ity namana Mikael Solofoniaina ity. Rehefa nanatra dossier teny amin'ny HCC izy tsy nasahiny resaka tamin'ny mpanao gazety izy fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe feno ny filatsako fidina Andriamatoa Andrajoelina ary manana dossier complet izy. Noho izany afaka milazan-kahalalana tsara isika fa tsy afa miala amin'ity resaka ity procureur de la République, ministry ny fitsarana ary fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanaiky nandray dossier n'Andriamatoa Andrajoelina. Ho tsarain'ny tantara ianareo. Ajanontsika momba an'iny. Ndao hiverina amin'ny Andriamatoa Andrajoelina isika. Nampiseho tamin'ny vahoaka malagasy rehetra izay tonga nanatrika ny fanambarana ofisialy teny amin'ny Palais des Sports Andriamatoa Andrajoelina fa olona matanjatsaina izy. Araka ny nambarany dia nataon'ireo antoko politika mpanohitra izay hamingiana anazy, natao izay andavona azy, nefa lela mahery izy dia tsy lavo ary tsy misy masaka anazy raha ilatsako fidina ho filoham-pirenena izy satria izy dia olona mamim-bahoaka ary mbola tiany vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy no maso mandidy fa tsy ny antoko politika vitsivitsy na andian'olona vitsivitsy. Nataony fomba sy ny paikady rehetra anakananay tsy latsaka ho fidina. Ny lalam-panorenana irery ihany anefa noa mametra izany ary manome alalanay ilatsaka indray anao ny mandat na fepotona fiasana faharoa sady farany. Ary indrindra ny vahoaka malagasy irery ihany no maso madidy manapaka misafidy ny mametraka ny olona zay tiany hitatana n'ity firenena ity fa tsy andian'olona na antokon'olona na mpanao politika na mpanohatra tokola tokovavy. Anisan'ny terma nampiavaka ity hetsika nataony Andriamatoa Andrajoelina ity dia ianareo pare za décidé. Ekena sa tsy ekena? Vonitsika ianareo pare za décidé. Nanamafy ny resaka nataon'ireo mpanaradia azy Andriamatoa Andrajoelina hoe betsaka ny zavabita fa ny fotoana izay tokana azy no tsy ampy. Nampiseho ny zavabitany nandritra nyity efa taona sy tapany nitondrany firenena i Andriamatoa Andrajoelina ary ireo zavabita ireo dia andresena lahatra ny vahoaka malagasy fa tena nahavita tokoa i Andriamatoa Andrajoelina. Rehefa manao fitsidiam-paritra na koa mitokana ny zavabita eny amin'ny faritra eny dia hita fa tena mbola mankafy n'Andriamatoa Andrajoelina ny vahoaka malagasy ary manantena fandrosoana avy amin'ny Andriamatoa filoha Andrajoelina. Profon'izany dia manome bizo orokamamy be ireo any amin'ny faritra satria faly loatra tsy mbola nisy président izay navita ny zavabita n'Andriamatoa Andrajoelina. Manderaky ny faritra dia bizo zany azoko zany. Chéri bizo an'le nenibe sy renim-pianakaviana io. Eto amin'izay isika nanao fanambarana ofisialy Andriamatoa Andrajoelina fa anisan'ireo fidina kandida ho filoham-pirenena amin'ity 13 ity izy. Noho ny fangatahany maro, tao ny mpitondra fivavahana, tao ny antoko politika, tao ny vondron'olona, tao ny mpanaradian'Andriamatoa Andrajoelina,
tao ihany koa ireo isan-tsokajiny sy isan'ny ambaratonga eto amin'ny firenena nangataka firotsako fidina Andriamatoa Andrajoelina ary novaliany amin'ny fomba ofisialy fa ho isan'ireo kandida ilatsako fidina amin'ity 2024 ity izy. Ry namako rehetra, ianareo mpitondra fivavahana, ianareo ray aman-dreny, ianareo mbofidy, ianareo fikambanana, ianareo mpiray-tanindrazana, ry malagasy maro anisa, vonina ny tenako, an'olo tena indray ho an-tanindrazako, ary ilatsaka ho fidina ho filohan'ny repoblika ary ho filohan'ny Madagasikara rehetra, ho filohan'ny malagasy tsy vaky volo. Eto am-pamaranana, raha manaraka tsara ny toetra aram-pirenena ankehitriny isika, mizara telo ny fihetsem-pon'ny malagasy. Voalohany, tao ireo faly ravoravo fa mbola afaka nilatsaka fidina Andriamatoa Andrajoelina noho ny fanomezan-dalana izay nomeny HCC ireo mpitsara isam-baratongany ka nahatonga azy nahafeno ireo fepetra rehetra. Ao indray ireo izay nalahelo satria firenena efa fahadiran'ovana ity dia mbola mamela malalaka ny vazaha irotsako fidina ary ho fidiny malagasy rehetra manerana ny nosy. Hoaiza reny ho avin'ity firenentsika ity? Ankoatr'izay, ao re tezitra ary sorena amin'ity kolikoly avolenta izay ataon'olona eto amin'ny firenena. Tsy laza isika afa-tsy ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay nanaiky nanome certificat de nationalité ho an'Andriamatoa Andrajoelina, olona efa hita fa vahiny dia nomena certificat de nationalité. Tao ihany koa procureur de la République ny fitsarana anosy, ninia ny kipiny maso tsy nandray andraikitra manoloana ny taratasy izay nalefa aminy, assignation izay nalefan'ireo antoko politika vitsivitsy. Mbola ho tsarainy tantara ianareo. Ao ihany koa ny mpitandro filaminana nanaiky ninia nangina manoloana izao fanitsakitsahana ny voninahim-pirenena izao. Mbola ho tsarainy tantara ianareo mpitandro filaminana manaiky ampiasain'ireo mpanao politika. Zay ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.